now. Zai nunyabe ni fitiavanao. Fana tumbuna juna fufunana. Simis tinumena matia usambatra. Yeni kinifitaina nunifaminjampunao naitanyeri nififalina kamisachana mai manozava jeche nao. Hallelujah. Mai manozava jeche anjamani tianao Makasijaka misaucha fifanana rausha fanachenao vokaskini fanai zai vavulumbe lumna favelunyana tafatuecha stamana tafatuecha tamana amini firaisana amini fanainao nilatsani fanava uzanzan velunaina kadim sojenao asandra tumafy fiteoanao laseremoa manozava jejenao ataovy amin'ny fona rehetra zany androany. Mahay manao zava-drehetranao andriamanitry Fagagana famuzetra une I'm over faftiavanyanao May manao zava-drehetranao Mahay manao zava-drehetranao andriamanitry fahalalana Sauchano Zahar David si chiamafran Tubuni wai Anjeman Sauchano Manana Manana Yeni Manana Fafi Tavanyano Kami Sauchano Zahar
satria izy le fitiava amin'le mamindra foantsika le miadinadintsika sady alleluia raha manompo masinao ianao androany aveza amin'ny famonjenao oia hoe aveza ao amin'ny famonjenao avy amin'ny jesosy ny famonjenao amen sa sy amen avy amin'ny jesosy tsy avy amin'ny herinao ny famonjenao tsy avy amin'ny olona ny famonjenao fa amin'ny jesosy reny amin'ny famonjenao amen sa sy amen tikanao amen mafy alleluia Manupini masukwao Antejumbu ichavao Avezamuni famuzenai Manupini masukwao Antejumbu ichavao Avezamuni famuzenai Famuzenai aviamino, vitainai aviamino, vangeseku aviamino, vitainai tumbo. Famuzenai aviamino, vitainai aviamino, vangeseku aviamino, Ti quero ir a curar com a flamizada, Manupini masukwao Antejumbu ichavao Avezamuni famuzenai Manupini masukwao Antejumbu ichavao Avezamuni famuzenai Famuzenai aviamino Vitainai aviamino Vangeseku aviamino 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 Avem not scoate manța famuzenai Avem not tubo aviamino Jesus, you know, hey. Doira tika fagesandata yan famzena de vamno. Hallelujah. Famzena ya camino, vitaina ya camino, fangeseku aviamino. Famuzenai aviamino, vitainai aviamino, vangeseku aviamino. Hallelujah! 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 Mira nossa Jesus atrás. Minha zefa vamno diamante. Minha zefa zava jetra diavano riana diamante famzinene diavamno. Hallelujah. Jesus mina now. Wow. Hano mantu. Luau. Niantu nivelo maku. Siniantu nil. Se somino nawa. Se somino
miantony velomako sy miantony rako dia retsaka hatramin'ny voalohany izany hoe antananao tompo antanana ina mafeo amin'ny tananao napetraka zao no apetrako izay ny momba rehetra ny momba ny fiainako eo ampelatananao jesosy eo ampelatanana hanaoko mandrakizay doridy anao fiainanay ianao no inonay fampamonjy anay mandraky izay Jesu mino anay hanao manoto loa miantony velomako sy miantony rako Jesu mino hanao manoto loa ianao no antony zava-drehetra miantony velomako ianao no antony zava-drehetra miantony rako ianao jesosy ianao rery antoko ny antony zava-drehetra ny antony fiankofanay ianao tompo Alleluia rekasandiri bossa charalaba heralaba sitiri mendere basate itsokanao zay andriamanitra satria ianao mendrika an'izany rery any ianao ny mamonjy anay jesosy mitsoka itsaokanao ao tompo mitsokana asandra tao vorontananao lazao hoe itsaokanao ao mitsoka ataovy amin'ny fandresendatra mitsaokanao ao tompo mitsoka eo ihany mitsaokanao ao mitsoka itsaokanao ao tompo mitsokana miondrika aminao ao tompo mitsokana manajanao ao tompo mitsokana laza mafy Jesu minanao ao ianao le mpamonjy ay Jesu minanao ao Jesu mino anay hanao manoto loa miantony velomako sy miantony rako Jesu minanao ao Jesu mino anay hanao manoto loa miantony velomako sy miantony rako tehiana Alléluia. Alléluia. Fiafatanana mafy an'Andriamanitra. Alléluia. Fa miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity androany ity samy mahazo ny tena tsika. Miditra ao anatin'ny fandarana manarakantsika efa mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny fandarana manaraka dia mankasitraka ny amin'ny fitahin'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra lehibe afaka mijoro eto anatrehanao amin'ity androany ity ary misaotra ihany koa ny ray aman-drenitsika Bishop Patrika sy Révérend Farandrana Rivogo izay mitaiza ary manisihatra ahafahana mitombo
ao anatin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra tahaka izao. Alleloia. Eny ary hiditra ao anatin'ny fandarana manaraka avy hatranintsika satria mandeha ny fotoana dia ny fanomezantsika ho an'Andriamanitra. Mino fa ny omana ny amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra ianao satria tombontsoa lehibe ny manome ho an'Andriamanitra. Alleloia. Satria amin'ny fotoana ianao tia ho tahian'Andriamanitra, ny Baiboly dia milaza fa izay afafinao ihany no afaka jinjainao. Dikan'izay ny zavatra jinjainao dia limiten'ny zavatra afafinao. Raha kely ny afafinao dia kely koa ny jinjainao. Tsy hoe le kely jinjainao ny tena zava-dehibe, fa le fonao hoentina mamafy. Alleloia. Dikan'izay raha mafy ianao ny tiandroantia, farito ny zavatra afafinao mba ahafahanao mamaritra zavatra tsara izay ho jinjainao androany. Raha toka mila valopy ianao dia afaka manangan-tanana raha ny manany amin'ny ampafolokarena sy ny fanatitra fankasitrahana manokana ianao dia manangan-tanana ianao dia misy tompona andraikitra manome anao ny valopy izay asianao ny ampafolokarenanao. Afaka manangan-tanana ianao. Alleloia. Etsy ampovoany etsy misy olona manangan-tanana mba homena valopy. Mino ny fahitanao indray Andriamanitra, anokatra varavarana eo anoloanao indray Andriamanitra. Tsy zavatra ataonao ka tsy ho voata. Andriamanitra tena tia hitanao. Alleloia. Efa vonona ianao dia andehantsika hitsangana hitondra ny fanatritsika eo anatrehan'Andriamanitra. Manasa anao hitsangana. Hivavakantsika Tompoka. Tompo, mianay voninahitra ianao ny amin'ny fitahianao ny vahoakanao tsirairay avy. Avy aminao Andriamanitra no ahafahano mitondra ny fanatitra eo anatrehanao. Tamin'izay rehetra nataony dia nitahazy ianao, nitany fidiram-bola, nitany fahasalamany, nanome azy hery avoriana reny ianao Andriamanitra. Ankehitriny avy amin'izany rehetra izany no ahafahano mitondra ny fanatitra eo anatrehanao androany. Aoka Andriamanitra ho fanatitra akasitrahanao, aoka ho fanatitra tahaka ny didikazo-manitra mampofony eo anatrehanao Andriamanitra. Dia ampidina fankasitrahanao amin'ny fiainany tsirairay avy ianao, na amin'ny ara-bola, na amin'ny ara-pahasalamana, na amin'ny tokantranony, izay rehetra ataony dia aoka isy ny fankasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Hiditra ao anatin'ny fiankofantsika, aseka no hitsangana amin'ity androany ity. Alleluia. Anomana fomam-panahintsika androana. Tika ianao hivavaka amin'ny fanahy hatrany. Anamandry ny fanahintsika mba ahafahantsika mitroka tsara le tenin'Andriamanitra izay horesintsika androana. Rika sandere lebo satra rekandaralabasety. Rekandaralabasiti lebo sandere lebo soto. Rendalabahandi lebo sendere lebo setere leba satra. Reka sachara la baba basendere le bosso toro lo boshende rika la basse tere le bossata reka mama masiti li bosse tere le ba tike noi fantoka amin'Andriamanitra aza mifantoka amin'eo akaikinao tsony aza mifantoka amin'izay tsapanao tsony raha marary ianao androany aza mifantoka amin'izay tsapanao raha feno olana ianao androany aza mifantoka amin'izay tsapanao lehibe loatra ny Andriamanitra ao kely loatra ny zavatra ny fahifantoy ny Andriamanitra ao androany omentsika azy rery mivoninahitra fa izy mendrika sandratra sy ny olona mendrika sandratra fa izy rery ihany mena izy rery ihany ny tompo mivoninahitra rehetra anazy rery ihany mivoninahitra rehetra reka bababasete rekandara bababosete ridola bababasata bababasendere rindo mamamasata raka bababasete rebo sandiri bosata rekandara bababasiti libo hey hallelujah. Nuizi uazi nizava charet Nuizi uazi nizava charet Tende feno mafaira we nuizi uazi Nuizi uazi nizava charet
raha tena zany ao am-ponao dia asandrato ny tananao hoe no anao tompo asandrato ambony tananao lazao eo anao tompo marika fibakoana ny tanana mifanitra asandrato ambony tananao ho anao rery amin'ny voninahitra tompo halleluja asandrato mafana zao eo anao tompo Akipim masina de nazoe no anao tompo no izy uazi ni zava chale no izy uazi ni zava chale asandrato izy andrany hoanao rery amin'ny voninahitra jesosy hoanao rery amin'izany fatsoanay ny antony fotoana zay ataonay eto Andriamanitra dia hoanao rery andry zava-drehetra dia hoanao rery andry voninahitra rehetra dia hoanao rery andry asandatra ianaranao tompo asandatra ianao fianono mendrika halleluja dia ira mafitsika eo anao voninahitra halleluja huazifu nina isha huazifu nina isha huazifu nina manjakiza ila mafian wana isan Mandriamanitra sy adezantsika ampanompon'Andriamanitra androany. Ivavaka isika fanamasono nangatahako terenao ny teny atao fitaovana eo an-tananao ako
tenena amin'ny alalako ampio tsy teny zavatra mihoatra na latsaka dia sokafo ny fony rehetra eo azy andray avy aminao aoko ilatsaka anatin'ny fanahiny teninao anova azy indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha omeko loha hevitra kely ty tenin'Andriamanitra ty dia hoe midira ao anaty sitrapon'Andriamanitra le sitrapon'Andriamanitra manokana ho anao. Ary rehefa tafiditra ao ianao dia aza manaiky hiala ho intsony. Zava-dehibe loatra ny fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tena zava-dehibe dia tena zava-dehibe. Loantsika maka ten'Andriamanitra Romanina 12:20 ka ny andininy 2. Mety dia tena piorakoraka anao ny toroteniko andro amin'ny maraina fa mety halasa saina be anao mihitsy kanefa hanampy anao amin'ny zavatra maro. Romanina 12:20 ka ny andininy 2. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amin'ny teny anglisy le tapany faran'le hoe hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana marina, hoy izy amin'ny teny anglisy hoe that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Natoko amin'ny teny gasy dia hoe mba ahafahanareo mahita tsara hoe inona ny tsara, inona ny akasitrahana ary inona no sitrapon'Andriamanitra tanteraka na hoe parfait ho anareo. Zany hoe misy ny sitrapon'Andriamanitra izay tena hoe le tsara indrindra ho anao, volonté parfaite. Raha Andriamanitra nahary atsika sy namorona atsika, tsy nanam-pikasana hanimba atsika izy na handrava atsika na ametraka atsika ty ambony tany ho fanalam-baraka. Tsy mba misaina ohatr'izany Andriamanitra. Ny hevitra Andriamanitra ao atsika dia natonga ny fiainantsika ho fampiseho amboninahitra ary azo antenaina ny farany. Za malala ny hevitra iverako anareo, hevitra tsy hitondra loza fa fiadanana izay ananareo fanantenana amin'ny farany. Dika izay be ao am-pon'Andriamanitra ny hatonga ny fiainanao ho tsara fiafarana, isy fiadanana, isy fifaliana. Tsy hainiko ny amaina ny hafa. Ka rehefa miresaka tsika eto hoe midira ao anaty sitrapon'Andriamanitra le sitrapon'Andriamanitra manokana ho anao, dia tiako fantatra kely fa misy karazany 3 ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ny hoe ny sitrapona hoe ny hevitr'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Faharoa misy ny sitrapon'Andriamanitra ho ana vondron'olona. Ary fahatelo misy ny sitrapon'Andriamanitra izay ho anao irery, ho anao irery. Raha zavaintsika kely fotsiny izy vetivety dia izao, ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ohatra dia ny hoe ny hatonga ny olona rehetra ho voavonjy. Tsisy tian'Andriamanitra ho very na dia iray azy, fa ny sitrapony na ny heviny na ny planiny dia natonga ny olona rehetra ho voavonjy. Hoy ny tantara Timoty 2:2-4 hoe izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Dika izay tian'Andriamanitra ny olona rehetra ho vonjena na iza na izy. Amen. Na izy io na izy, ny olombelona rehetra tian'Andriamanitra ho vonjena. Izay zavatra sitrapon'Andriamanitra vagy be ho an'ny olona rehetra. Raha ndray toka ho an'ny kristianina indray dia misy sitrapon'Andriamanitra hitovizatsika kristianina rehetra. Inona ohatra ilay izy? Ny hitory filazantsara. Tsy ny pastera na ny evanjelista ihany mila mitory filazantsara, fa ny kristianina rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika kristianina rehetra dia ny hitory filazantsara anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe mandehana mitory filazantsara ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Hoy koa izy hoe zay mino ahy ny asa tokony ataony, koa izy tsy miteny zay pastera ny asa tokony ataony, zay mino ahy. Dika izany isika rehetra zay mino an Jesosy dia mila mitory filazantsara. Fa misy koa nefa hoe sitrapon'Andriamanitra ho ana vondron'olona. Dia raha izy koa ohatra hoe misy sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny firenena malagasy.
misy sitrapon'andriamanitra ho an'ny fiangonana anankiray vondrona ohatrany hoe saina fotsiny na mre fotsiny na jesosy mamonjy fotsiny na protestant fotsiny na katolika tsy afaka ny fangalatahaka le anareo nataona e andriamanitra valala hoe zao nitondrako an'ity fiangonana ity zao nitondrako an'ity fiangonana ity na zao nitondrako an'ito zay sitrapono ho an'ny vondrona anankiray io ao anaty fiangonana koa nefa misy hoe misy département maromaro zay mety hoe ity ho an'ny média ity ho an'ny accueil ity ho an'ny déconne dia misy programme an'andriamanitra evitr'andriamanitra ho an'ny vondrona anankiray iny azonao ve resahako fa misy koa nefa no hoe sitrapon'andriamanitra zay ho anao irery zay tena tsisy idiran'izaniza fa ho anao rery zay le volonté parfaite n'andriamanitra le sitrapony tsara indrindra ho anao mba mangeta hitan'izany ve ianao io a be da be ny ao anatin'io ohatra ny sitrapon'andriamanitra ny amin'ny antsony ho anao inona ny antson'andriamanitra ho anao ny amin'ny fiainam-pitiavanao ny amin'ny asa ataonao ny amin'ny firenena hipetrahanao na ny tanàna hipetrahanao zany rehetrarehetra zany tsy voatery hisy idiran-drakotona rahasoa fa ho anao rery mety rakotona antson'andriamanitra ho any Eropa fianao mety natson'andriamanitra indray mety eto Madagasikara ny sasany mety natson'andriamanitra indray ho any Afrika samy manana ny plan andriamanitra dia manana planina ho an'ny tsirairay avy eo amin'izay ny manomboka mijanona ny fifakana tahaka satria enao manokana anan'andriamanitra programa manokana misy aminareo mety programa an'andriamanitra anao ny tsy hanambady mandra-pahafatanao na te hanambady mafy arenao mety misy aminareo ny sitrapon'andriamanitra anao ny tsy manan-janaka fa ny anina zaza ho tezaina tsy voatery afaka makany amin'ny dokotera anao dia ahita fa tsy momba ianao fa andriamanitra fotsiny tsotro zao tsy mamelanao hiteraka satria tian'andriamanitra hanangana zanaka maro ianao ary pasiporofola raha baiboly zany tsy voatery zay tsy miteraka dia momba be da be ny tsy miteraka fa tsy momba fa izay ny sitrapon'andriamanitra ho azy ny sasa mety sitrapon'andriamanitra indray toko ohatra hoe ny amin'ny asany ohatra dia ho mpampianatra na ho dokotera na ho mpitsara fa zao nefa zavatra mila avitsika aza afangaro ny asa fivelomana sy ny antony havelomana averiko tsara aza afangaro ny asa fivelomana sy ny antony havelomana mety ny asa fivelomanao ohatra mivarotra na mety miasa birao fa ny antony havelomanao dia ho an'i Jesosy tsy mitovy zany mety samy mpivarotra fa tsy mitovy ny antony havelomana le ny anankiray ny antony havelomany dia ny anakarembe ny anana trano sy tambe da be dia ny anambady be da be koa ohatra fa ny anao tsy zany ny antony havelomanao dia ny anao ny sitrapon'andriamanitra velona ho an'i Jesosy fa ny asa fivelomanao mety ohatra hoe mpampianatra mety hoe mpivarotra mety mpiasa birao mety samy hafa azonao ve zavatra resahako ka ny tena tiako tongavana eto dia le sitrapon'andriamanitra ho anao satria manana hevitra ho anao andriamanitra halleloia ka ok zay le filatsitraka man'olona lava le raha anao an'izany dia sao dia ananany fianakaviana hoe ohatra resy lahatra be anao fa netin'andriamanitra atao amin'ny saininy tsy voatery ratsy ny fiangonana nisy anao teo aloha tsy voatery nisy fampianaran-diso fa tsy hainao hoe ahoana fa resy lahatra ina tena ohatra oetin'ny tompo ato azy zany dia resy lahatra te handray andraikitra ianao tadio fa ianao nge ondry ary anao tsy mpiandro ny tenanao fa manana mpiandrondro lehibe anao voalohany Jesosy ny anarana zay vao paster mahainao avy anao zavady dia mety netiny tompo ato ianao tsy fantatra inona ny antony fa izy malala azy resy lahatra anaty fananao any ianao dia anjaranao no mirepondre an'le izy fa ianao na ho teraka hijanona ato sy ataoko ny fomba rehetra hijanonao rehefa tsy netiny tompo ato ianao tsy tafajanona ato ianao misy teny zany horofinao amin'ny lapely ary za tsy alato bisopa le olona teny azany sotro kely avy dia nampiala azy fa misy olana nefa ato aloha ngamba tsy tembetsaka fa hoe ianao malala mila mahay mirepondre ny any anatinao ianao mba makafy fotoana enony any anatinao asa dia zatra loatra mihaino zay resaky ny olona ety ivelany resaky ny olona manodidina tsika koa mantsy amin'izao vanandrao indrindra tontolo misy atsika ohatrany tia fisehosehoana fifanakianana fifaninanana dia lasa matimaty ny ivelany daholo ny olona lasa mifaninana lasa mifampitsikera lasa mifampidipiditra fiainana zany za moa tonga na manoro tsorotra tsy indraindray ao amin'ny Facebook ao hoe
ny fiainan'ny olona ngeo aka rano laliny ary tsy ny rano loatra ny azo lomanosana fa sao dia sepitra anao raha miditra amin'ny eniny sasany fa misy ny fiainan'olo-ka fa rano laliny nidirinao ao no ela sarotra anao nyvoaka ao fa maty ao ianao raha fiainako ohatra ny tianao hidirana sepitra ao ianao tsy zakanao ny zakako tsy haiko nazonao ny tiako atongavana aza koa mety samiditra amin'ilay anao satria mety zaka koa le anao satria mety mahafantara za miaina amin'ilay iainanao fa satria Andriamanitra manana programa ho anao manokana zay tsy anahako fa anao rery karaha za miditra ao mety hahafaty ahako terekinao raha lalina nge ty anaty eo e azy itsobohana fa so zay mahatonga aminteny hoe se ataovy zay tokony ataonao rehefa tsy manameloka anao ny fonao satria Andriamanitra lehibe noho ny fonao dia aza milamila sitraka aman'olona mety fera ohatra ka anana fera ohatra ka tsara fera ohatra ka non mety angamba tsy ny tany fady fa ny vavam-bahoaka fa ny vavam-bahoaka tsy feo an'Andriamanitra fa enozy apetraka ny tompo ao am-ponao ana dia misy olona tsy resy lahatra le izy azy tsy ny fandresen-dano ny andrasanao fa zay tenen'ny tompo no arahanao lazao hoe amen zay apetraka ny tompo anatinao zay mandresy lahatra anao zay ny conviction zay napetraka ny tompo atomboky zay ny baiboly vakiko zay ny voaraiko a zay mandresy lahatra dia ataovy le izy niza mety anakina ny iza mety andokanao tsy olana zany aza zatra mila sitraka aman'olona Andriamanitra manana programa ho anao manokana amen mety ny programa ny tompo anao anambady vazaha fa misy olona tsy te hanambady vazaha mihitsy mandrakizay misy aza efa any andavo zao izy inao koa sodokony anambady vazaha mantselo anakiray zay sa bishop aza tenena zany fa za tsy tia vazaha mihitsy ozy izy ay kapedabe ohatsy hoany gasy tia vazaha ary tsy rasy mihitsy manambady vazaha fa tsara tahaka ny hoe mahatsara lavitra manambady gasy kamanana e tsara tsy hitako hoe inona ny olana amin'ilay izy fa saingy zao tsy afaka zay fanao ny hafa ny dia ataonao inona ny sitrapony tompo anao manokana mety misy olona nanankarena be satria lasa mpitsara na avoka dia aza forsena ny zanakao lasa mpitsara na avoka fa hoe izany azaombola tsia mety misy olona nanankarena be satria dokotera dia aza terena zanakao zay littéraire anao matière scientifique satria tsy zany ny sitrapony tompo azy ny rehetra mila mahalala inona ny sitrapony tompo ho anao manokana fa zay hevitra Andriamanitra ny tsara indrindra raha misy zany anao manaova amen na dia nasamina tsomy tompo asika anao ny asany tsy voatery sika rehetra lasa pastery sasa mety pastery sasa mety évangéliste sasa mety bidera sasa mety tsy haiko ohatra hoe mpaminany zay antsony tompo aminao zay mila hainao miaino alizy anatinao andry lizika tsy mila karohany ao anatinao fotsinao mba mianara mipetraka anaty fahanginana enony anatinao dia arao le izy zay fotsiny any tainao amena amin'izany amin'ny fanompon'Andriamanitra lasanabavy be da be mystèry raha ndeha toka tsy nisy ny testameta vaovao fa testameta taloha nanahirany ty fivavahany ty tena tsoroko anareo manahirany ty fivavahany ty raha tsy nisy ny testameta vaovao dia nio fotsiny ange fiainam-paminany tamin'ny testameta taloha fa misy zavatra tenao tsitsanao Jesosy tsy hanao an'izany kosa na ahoana aiza misy an'izany mantsy any Isaia hoe nanao maka vehivavy mpivarotena dia miaraha amin'ny eo masony Israely rehetra koratsinonako dia Andriamanitra izay atao dia rehefa misy mitena dia zao tenena zao mihitsy ny ataon'ny Israely impiry moa ianao izy izy tsy nandeha nandry miaraka taman'olona tetsy teroa impiry moa ianao no sy nanompo an'ity sampy rehetra rety impiry moa antahamerina anao fa ianao misy ny mafolory Israely zao ny ataonao amin'ny Andriamanitra lasa mipaminany ny victime noho ny ataon'ny mpino karaha zay tarikinao raha tsisy ny testameta vaovao sarotra be miaina amin'ny testameta taloha so mantsy misy amintsika ty nahafa ny testameta taloha mila aminao fa tsy zakanao zany be da be ny zavatra zay tena mystère ao anaty baiboly ary raha tsy matakatra ianao manaonao foana tena mampanaonao foana ohatra fotsiny isan'ny zavatra sarotra amin'izao vanandro antsika izao ny mitady olona mahatoky sy ny resaka sécurité tsy mora nge mahita olona mahatoky asa ao an-tranonareo e na ny anasa vilianao fotsiny raha sanatria ka mpamosavy mpanasa vilianao isaky ny avy misakafo anao dia marary kibo foana rehefa mivavaka nefa izy manao amen mihira anao dia mba mihira koa satria ay le hiranao eto ty am-piangona izy maka ty
fa izy nefa mikiky dia raha tsy miheno tsara nyfanamasy ianao ripako anao reo mianakafy sarotra mahita olona mahatoky ange fa misy ny sasany mpanampivaviny any lasa vadiny ramse misy ny sasany mpanampitaotra any any namono ny olona tao an-trano sarotra dia tena sarotra ny mahita olona mahatoky sy miresaka sécurité amin'izao vaninandro zao nefa hoy Andriamanitra zay miarony ainy ny avery azy ka tsy arovany zany izy ty zay miarony ainy nefa ozy izy avery azy fa zay mafony ainy no hanana azy dia ahoana zany tonga dia tsisy miraharaha fahafatesana mampatahotra miara-miaina amin'ny olona tsisy tahotra ilaina ny tahotra mahatonga anao tsy misaoty avy eny ambony hoe mankety amiko ety tahotra mahatonga anao rehefa mipetraka amin'ny sezy io dia mila ananao kely sao dia minjera tampoka ianao ilaina ny tahotra satria miaro atsika tsy hanaonao foana fa ny olona tsisy nina tahorana ntsony mampatahotra miara-miaina aminy tena mampatahotra vao misy mipopoka kely nyveny to dia mitsangana izy miaraka misorita keliny izy zany izy aloha sady mahi kely tsy hitanao hoe aninona tsy nianatra raha maro sona ndray marina azy mitazona hazo ary tsy hainy akory izy zany tsy le mpagatra tsony nataorinao fa izy ho faty ndray fala fanao zaza sakana zaza tsy matahotra an'izy amizy mana ka hoe hoe manahirana zany zavatra zany resaka sécurité nefa mystère le izy satria Andriamanitra zao no miteny zay miarony ainy ny avomay avery azy raha mamaky anao Genesis 3:1 dia mahita ohatra hoy ny olona tao a Babely nanangana ny tilikambo amin'ny Babely andaontsika anao tilikambo nykeza be mipaka amin'anitra dia miaramonao amin'io tsika mianakafy dia am'izay tsika tsy miparitaka tsony eran-tany dia atsika ny fananana tsy lova tsy mifindra dia mifanambady atsika dia atsika mianakafy ary na Andriamanitra azy zao mihitsy ny teniny rehefa nahita andreo nanangana tilikambo ozy tsisy azo sakana nyty sy saintsainy no atao na Andriamanitra azy ny teny tsy azo sakana ny reto fa ho vita ny reto nanangana tilikambo hipaka amin'ny lanitra dia voatery tsy maintsy nidina Andriamanitra ny kororokany ny communication na ny fomba firesana rehefa nikorotana ny teniny dia nitsahatra ny azy sasany teny agnana sasany teny manahoana sasany teny bonjour sasany teny hello ina lasa nikorotana ho azy ny azy dia tsy nety ilay izy zay any sisany fomba nampitsara anazy inona ny zavatra nitranga reo dia niteny nanao hoe anao zavatra akalaza tsikitsika amin'ny teny izy dia hoe let us make a name for us zay ndao tsika anao anarana ho atsika dia anagny tikamo hipaka amin'ny lanitra tsisy tanteraka izy rehetra fa nisy lehilahy nefa anankiray Abrahama hoy Andriamanitra mialandra eo amin'loha amin'ny trano rainao sy amin'ny havanao tamin'izany efa tao an-trany Abrahama ny lama sy ny adana izy ronjato taona zareo miperaka tao oran'ny Kaldeana satria nety ny fiainany fa keo ny Genesis 3:1 fa Andriamanitra miala amin'ny confort io dia makanesany amin'ny tanjy asehoka anao zay mbola tsy fantatra tsy maintsy nahariny ny confortny mba hatongavany amin'ny planin'Andriamanitra fangandre moa tsy hoe arovy aloha vao mandeha fa tsy hoe mandany aloha dia mifankahita mystère zany satria na zanomeko anao zany fa jereo ve Abrahama lasa nahazo anarana tsara ary tonga tany an-danitra fa nytao Babely sady tsy nahazo anarana tsara no tsy mipaka ny lanitra ny nataony satria misy sitrapon'Andriamanitra hitanao ohatrany hoe ohatra jery dia mikatsaka fatsatra ny mba anankareny Jesosy ndray nefa miteny miariarenanareo any an-danitra dia mahafozo amin'ny filazany tsara tsy miamiko Jesosy dia andray avy zato hoe zao toy zao ndreky zany kapitalista angozy azonao izy tsy mitovy le izy le aty amin'Andriamanitra ohatrany tsisy sécurité zany nefa zay ny sitrapony fa mampety fiaina ny arindray mifanohatra amin'izay ka raha miresaka sitrapon'Andriamanitra mila hitanao ny mystère ao ambadika le izy mahino tsara ve zay tokony hainao ahako satria matsotra nona be anao mihaino anahy mila azonao ny toroteniko mamela tenanao fa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra le tsara ho anao io dia mikontokoa ny resaka toerana satria misy karazana programman'Andriamanitra possible amin'ny sasany aminareo reto tsy eto Madagasikara na tanteraka azy fa mety any Afrika mety any Europa mety any Canada mety any Amerika mety any Maurice mety any tsy haiko Seychelles mety tsy fantatro misy anao zay mietrehitra ho any andafiny nefa tsy ao mihitsy ny plany tompo anao ary naka visa indroapolo azy anao sy tafavoaka satria eto ny plany tompo anao
fona mbola tsy nanambady nahitany ny ilsong regny jesosy hoany koa za tentadiny fomba rehetra mihitsy hatramin'ny anao école biblique en Australia fa tsy nety lasa nandeha ndray fotoana rehefa aveo nanambady ho any andafy any ao anaty oloha tsy nety lasa fa tena sahako ny teninao fa raha lasa tany andafy tsy paster zany efa fantatro mitao anaty lohako fa excuse fotsiny mody hoe hianatra baiboly fa zo tompo ty voalasa dia vadik'olo kafa tsy nentina azo vizary tsy nentina hita volany ilaiko soa misaorany tompo ianao fa tsy lasa ako so nenefa ako ankehitriny rehefa te handeha te mandeha ary mahazo viza foana dia gagy ianao misy zavatra indray a ikikirao tsy omeny tompo anao satria tsy mbola any alohantsika zao eto alohantsika zao fa na hividy nationalité anao na anao makarena na makatsiana misy zavatra tsy hainao mihitsy manazava azy non foana ny valile izy satria misy toerana tia ny tompo ametrahana anao misy izy tsy nieritreritra izay ho any andafy akory lasa tampoka tany tafajanona tany namboly koko tany nanambady tany nanompo ny tompo tany satria izay no planin'Andriamanitra amen jereva Josefa mbola kely izy mbola kely nanofo foana volona sy nikitana ho mekohaka eo aminy ianao fa mba nanofy azy zany ninao ary nikitana mbola tsy nekohaka nanofoko izy salombariny rahalahy rehetrarehetra niondrika teo amin'ny salombariny dosiny rahalahy zay zany anompo anao tianao tenenina zay anompo anao fa nandeha ny fotoana ny alaziny rahalahy nanaovany rahalahy complot be dabe izy dao ranka ty vonoantsika dosiny anakira aloha ranka tsy vonoana izy fa aloha tsy peo anaty lavadrano tsisy rano fotsiny dia aloha mato azy ao rehefa aveo ndray nefa dia hoe andondre ranga amidy dia namidy dia namorona lainga ny dadany hoe na tanao tia ny akanjo ny viraviray biby tany dia namono zareo ondry dia nasiany raha biby dia ozako hoe maty ny zanako lahy nefa zanany tsy maty dia ty mahagaga navelon'Andriamanitra hino lainga Jakoba nefa mpaminany rehefa mamaky ny baiboly ianao na nanjely izy niaraka tamin'ny foana zay tsy izy avafana masina tamin'izay rehetra nalehany naseho an-tompo azy hatramin'ny ho avy fa ty lainga anankiray ty tsy nomeny tompo azy ny afantatra hoe lainga io fa ninono tokoa fa maty ny zanany dia nandeha teny ny fotoana namidy Josefa tonga tany Egypte vidimy Potifara dia ohatra mba netinety fa mba mameratra le fiainako tsy ritiny patron indray izy farandray nigadra nefa voahelika fa hoe miviola nefa tsy nanao an'izany tena enjana fa ty lefa le izy ao anaty zany fahoriana rehetra zany zavatra tokony ny tsy niala taminy dia ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fahasoavany tompo teo amin'ny lohany tsy niala mihitsy na dia any amponja azy izy tsy manam-bola fa manam-pahasoavana possible koa ianao io ohatra zany mandalo aminao daholo ty rehetra hely ty fa vola ihany ny tsy tonga tena mariny zany mandalo daholo zay ty andalo rehetra fa nefa ianao mbola miaina tsara foana misy tanany tompo foana ianao eo amin'ny fiainanao fa misy problème anankiray tsy mety miva mihitsy satria nanany tompo programme ianao sarotra le izy raha ianao io miaina ny fiainan' Josefa mety efa niditra hôpitaly amin'ny be felan-tanana ianao fa zay tena enokana hoe misy zavatra nge tsy lalovan'ny sasany fa lalovanao tsy hoe satria engarana ny sasany dia ianao no ampijaliana fa satria ianao ananana programme io amin'ny fiainana tadio mandrakizay tsy azo sarahana amin'ny fanompon'Andriamanitra ny fahoriana na hitory fahagagana sy fitahina foana eto ary misy fahoriana tsy afaka ny fahagagana fa tsy maintsy atrehana tsy maintsy lalovana makarany andola izy mampitomana izy ndraindray mila fotoana tena Jesosy fa ahoana fa nefa dia izay le izy ndraindray Andriamanitra tianao sotomy zany dia mipetra entanao dia ndao hiresaka tsika ianao koa nge tsy hita foana hatramin'izay maninao raha mba mipotra kely aloha ndao hiresaka ianao ve nisy fotoana tsy efa mba miteny ohatra zany
Jesosy tena miseho misy angalo anao dia andao iresaka fa tena tsy takotsy misy tanina amity fa tsy mamaly izy tsotra ny antony tsy mandateny mandrakarivo Jehova rehefa izay tsy resaka zay ataonao fa tsy miresaka izy rehefa izy tsy amaly mifantana dia tsy mamaly izy tsy avontsika forcena ohatranao ray aman-dreny ihany io ahoana dada hoany nanananananana hanalohany ihana dia ndana matory fa rapitso miresaka an'izany rapitso zany tonga ny rapitso dia ahoana amin'izay dada le nananananana adino ihany zany ndana mianatra zay fotsiny fa le izy zany ok zay fa zany resaka izany tsotra ny antony tsy te andateny ianao tsy te resaka eto le teboka dia naitsika avelon'Andriamanitra andalo fahoriana ohatry izany be da be ny fanontaniana fa tsy voavaly le izy fa zao antadio ohatry ny zanako ao ohatrany tsy maintsy manao foana izy test isam-bolana par matière ny ampianarana examen isaky ny telo volana ary efa tapitra ny tao misy fotoana izy mba mitarina reraka be ary mama mianatra foana leo be mihitsy azy marary loako tsy ampitoromaso vizana ianao tsy miteny mihitsy aza manao examen ary makary ena kinina ary ny atao amin'ny herintaona indray zany manao anao an'izany ve ianao tsy anao an'izany ao na ahoana sakafona dia matorikely dia naro leso finao ve ahoana tsy maintsy mianatra ianao raha tsy mianatra koa vao mandray ianao mibedy satria ianao malala fa ilainy le testa mba hiakarana ohatra zay mihitsy koa Andriamanitra vavaka ianao esory ty fa izy tsy mamaly izy mihitsy ary manosika anao ao anatin'izy satria fantany fa planiny io hiakarana ao hatrany hatratra ka namafy ary le izy tsy maintsy mandalo ao ianao fa ianao fotsiny tsy ho adino ao mamaky ny afo ianao fa tsy ho may mitandrananao fa tsy hanavitra anao ny rano tsy janao ianao fa tsy maintsy lalovanao eo satria isan'ny programa an'Andriamanitra ao zay ny tenenko le toroteniko mety tsy mampanao amena satria tsy miresaka vola kanefa na tsy anao amena zay ataovy amenina ihany aloha satria mahasoa anao sa ka ndovaka itsika Petera voalohany toko fahaefatra andiny fahasimby folo andia angakagny anako Petera voalohany toko andiny fahasimby folo koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia oka ny fanaova-tsoa no hanoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy zany hoe misy fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra ozy izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dika zany tompoko misy ny fahoriana izay tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ekena fa misy fahoriana vokatry ny tsy fankatoavana zay tsika no mizaka ny vokatry ilay izy fa misy kosa fahoriana zay sitrapon'Andriamanitra mihitsy tsy maintsy lalovanao mba hahafahanao mitombo mba hahafahanao metsara sy mizotra makany amin'ny planiny tompo anao fa raha ivereko le tantaran'i Josefa teo na dia nigadra azy izy rehefa tonga tao izy nandika nofo ndray izy marina ny nofo le anankiray ozy koa le anankiray hoe mba za koa mba nofo dia ina koa ny dikany tosenao ndray afaka telo andro kapain'ny farao ny lohanao fa manina zany ny dikany afaka telo andro koa ny kapain'ny farao ny lohany dia maty izy dia tana fotoana tsisy nahatsiaro an'i Josefa raha tsy indray andro na nofo ndray farao dia natsony Josefa andika le nofo mandrapatonga azy lasa prime ministre olona tsy niditra université resaka fandikana nofo ny qualification zay ny masitsivana maha prime ministre azy ozy iza ny olona manam-pana oatra anao pharaon zany nge tompoko tsy n'importe qui olona nianatra zany ary tena mpamosavy manodidina zany mpilalao-ody tsy azo mpilalao-ody koa izy après ça fa rehefa manadala azy tonga dia vonono faty ary avadika AVC ny trano ipetraha tsy misaingy zany fa magaga tovolahy kely izay voalaza fa ny violona olona nandika nofo ndray mariny dia atao prime ministre ody tsotra ny antony satria vita ny procédure tonga miteboko ny fisandratana izy amin'ny fotoana nge ny tompo hitahanao be da be ny ivanaky satria ohatrany tsy ampopoziny ohatry mipotra tampoka avany lasa milliardaire ianao lasa mpanompon'Andriamanitra mahery vaika ianao dozony sasany taiza koa mba nivoany tony iza koa nampamina an'io vetivety teo ahoana koa madokotera n'io vetivety teo nga moa olona sampy tsara vetivety tampoka teo ihany fa nga koa moa ihany lasa olona ambony ohatry soso eritreretiny olona fa tsy enda mipotra tampoka ianao fa fonao tao anaty fahoriana tsisy nahalala ianao rery nikikitra rery tao midona amrika dia eritreretiny tsisy miraranao nge efa mafy ny adinao zay mahatonga anao rehefa tafavoaka dia taitabery zareo hoe taiza voany ty nefa tsy fantana fefa ely ianao ny formena tao mba hatongavanao ery amin'izay no zany zay mitranga dia mitranga fa ianao tsy ho rava ianao tsy ho potika ary tsy ho adino ao ianao
isan'ny sitrapon'Andriamanitra zay mety faorina lovanao fa ianao tsy ho ravo na ahoana na ahoana. Alleluia. Paul dia ohatra zany tamin'ny fanomponan'Andriamanitra. Day andro izy solona teo aminy izay natsoiny mihitsy hoe tsilo mampijaly azy toy tamin'ny tompon'Andriamanitra hoe sory teo olona ty. Intelo izy mivavaka an'izany foana. Paul lehilahy mahay mivavaka, Paul lehilahy nampianatra nivavaka, Paul lehilahy efa mivavaka dia menazy ny tompo. Fa tamin'ity indray mandeha ity nivalim-bavaka dia ho ny tompo. Tsy esoriko izy. Famponao fahasoavako. Amin'ny fotoanao matsiaro malemy dia asehoko ny heriko amin'izay. Fa amin'ny heriko niseho amin'ny fahalemenao. Dia nivavaka ohatrany tsy nafa-po amin'ny Paul le valiteny. Dia mivavaka ihany izy. Inona ny tena antony zao fahoriana izao? Dia Andriamanitra namaly azy mba tsy reharehanao amin'ny haben'ny fanambarana izay nomeko anao. Dispel loatra ny révélation azon'ny Paoly ka mba hatonga azy tsy rehare dia nasiana olona ame azy équilibre. Indray tompoko rehefa mety foana ny fiainanao lasa mieritreritra ianao fa tsy miexiste amin'ny fahoriana tsisy olona tokony hijalina re azy. Dia lasa miova ny fiteninao, lasa matikambo ianao, lasa mirehare ianao. Ohatran'ny Jakoba. Nisy taona izy nandalo foana fa rehefa avy amin'izay rehefa nety foana ny fiainany dia ohatrany hoe tsy mampihotsina azy zay mitranga. Fandray andro ary tsy ao anaty teo. Andriamanitra ny teny tany ndana miverina mody any amin'ilay toerana izay nanaovanao voady tamiko. Izy andeha hody tany amin'izay nisy ny teny. Miala any Esau miaraka amin'ny 700 lahy hitsenanao. Maty aho Jakoba. Izy amin'io vao avy nanao karena nandritry ny 1 taona nanao karena foana tsy akijano. Jakoba aloha alama amin'ny volo ty resaka. Nalefa nivadiny voalohany niaraka tamin'ny fanomezana. Indray tsy atoko mpanomponao anao avokoa za sy ankizy rehetra tsy mpanomponao sy ny fanomezana avy amin'ny Jakoba mpanomponao. Esau nga te halala. Aizy Jakoba. Nao zany mba mandamina amin'ilay zavatra. Aizy Jakoba. Nalefa Jakoba le vatena tiany dia Rahely niaraka tamin'ny fananany rehetra. Ndana ngamba Rahely teta amin'izay ty alefanao mihitsy fi chéri afonao fi adana aloha. Lasako fa mbola ho ihany Esau. Aizy Jakoba. Mandrapa tonga Baiboly miteny dia Jakoba sy Andriamanitra irery sisa. Misy fotoana akisak'Andriamanitra ny olona satria milanao irery izy. Terekinao sary-piaro aminao loatra Andriamanitra. Dia anao miantsola ihary hivavaka tonga ry zareo anao alim-bavaka ao an-trano tonga ry zareo fa amin'ny fotoana anankiray amin'izay tsisy tonga ry zareo. Tsotra ny antony te eo naminao rery Andriamanitra. Ny aza mba tratra an'izay nefa tsy maintsy lalovana. Fa rehefa tao Jakoba mitomana ditry ny alina ny fona tamin'Andriamanitra. Toy amin'izay Andriamanitra hoe manomboka izao tao Israely niarinao fa tsy Jakoba. Dia nikiten'Andriamanitra ny feany ary ny vika. Izany hoe lasa nikitringa izy. Nandra-pahafatana. Inona ny antony? Mba hatonga ny Jakoba hisy ny fionana sy tsy rehare mandrakizay. Misy fotoana tompoko misy problème amidona ary tsy miva mandrakizay. Équilibre ny anarany. Atonga anao tsy rehare. Tsy maty kambo. Zay tsy maintsy misaina. Ozy tompy misaina miaraka amin'ity nikitringy ity aloha. Dia tena lasa taloha zao za rehefa mitoteny za mahay vava be mihitsy. Fa misy karazana fehezanteny maromaro zao tsy sahako tenena intsony satria kity amin'ny tompo indray mandeha. Dia lama mandrakitiny androany. Ok za. Za tsy mikitringa hitanao maso. Fa misy zavatra miazonao ambadika eo izay tsy fantatrao. Mahatonga tsy dia tena maty kambo be intsony. Satria haiko loatra le zavatra nitranga ary marary le izy. Fa voatady hitrotra ianao dia mitana dia mangina ianao. Azonao hoe tiako resa. Ka indraindray amin'ny fanompoana ny tompo misy an'izany. Misy amintsika mantsy mitomany hoe te hanana fiaina tegna dia parfait amin'ny lafiny rehetra. Tsy misy zany. Raha misy zany dia tsy ilanizaniza ntsony ianao. Fa tsy maintsy misy zavatra. Dia rehefa ny Jakoba problème 20 taona lasa nisy nanafongatra tampoka. Esau io. Ohatrany Amalekita mamela avany arina. Ianao efa nietrehitra fa lama le affaire tany amin'ny tribunal. Nietrehitra efa lama le problème fianakaviana. Nietrehitra efa lama mikasika ny anankiray le erreur taloha iny. Pola tampoka valy le problème. Ozy mihinateny.
ala izy le tianao afenina fa tsy voafina tsony ary tsy maintsy atrea nandraba tonga anao tsy nahazo matikambo tsony me miankina amin'ny tompo irery isan'andro amen mba tsy ireary no ny abetsahany fanambarana zazyko Paoly ny Paoly ke tsy vitany sany mbola nisy fotoana ndray izy naingy maty mihitsy teny vavaka izy efa tena osy zao ny teny amin'ny Korinthiana faharotoko voalohany tsy nanapozy ho velona intsony zahay inona ny antony le fahoriana mba tsy hatonganay izy tsy anatenana izana izy afa-tsy Andriamanitra irery zay mahay manangana na maty tsy nanatenana izan'izy izy afa-tsy Andriamanitra irery zay mahay manangana na maty faharoa mba hatonga anay ay ampahery na ampionina zay mitondra fahoriana tahaka anay ndraindray nge io fahorianao io misy antony mety ny problemanao ohatra maty vady ary mandraky tenao tsy manambady fa hitondran'ny olona vehivavy maty vady be da be anao zay tady hamono tena rehetra ainao tsara mampahery satria anao tsy nentina hamono tena ny antony fahorianao dra izanao mampahery zay mitondra fahoriana mety nisolokin'olona vola be ohatra ianao nakaizy Andriamanitra atao tsy namonjy mandraky ty ndroany tsy niverina le vola nefa ianao tsy tapaka landra sady tsy niditra hôpitaly tsy namono tena dia misy olona tsy hainao hoe ava izy miresaka tampoka aminao dia le même problème anao sangeka salama ainao tsara mampahery azy satria ianao folo nandalo an'le anao sy nisy nizanizany anterinao afa-tsy ny tompo ary ankehitriny anao mahay mampahery zay mitondra fahoriana tahaka anao misy antony fahorianao misy antony misy programme an'Andriamanitra tsy mampanao amenna izy kanefa ataoko ahoana fa tsy maintsy zay izy tena marina resahako anao be da be raha ny fiainan'ny Paoly fotsiny jerentsika feno tena amin'ny karazany fa aloha eto ny amarana antsika azy eto asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo zao lazainy afa-jay ambarany fanahy masina amiko amin'ny isa-tanàna fa isy famatorana sy fahorianan-joa nefa tsy ataoko zavatra kely akory ny haiko mba havitany alehako dia ny fanompona zay niraisiko tamin'i Jesosy tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy revo tsara sitrapon'Andriamanitra izy zany hitory filazantsara fa ao anatin'ilay izy nefa dia efa nitenen'ny tompo azy fa izy isy fahoriana sy famatorana azo anao isa-tanàna dikany hoe famatorana dia higadra mandra-potonga azy ny teny hoe gadra matetika vaky sambo naika ny taloza tamin'ny rahalahy sandoko sy namana tsaky janona amin'ny problème anazo azy inona nefa ny antony zany rehetrarehetra zany fanompona mety mahatonga anao matahotra anompo zany fa zao no teneniko anao arakaraky ny tsy anomponao vao maiko anao hidiran-doza fa aleo manompo ny tompo fa atao hoe inona le planin'Andriamanitra ao anao mety tsy ho fantatro ndray andro angamba le volonté parfaite na hoe ity le tena antsony tompo anao manokana fa atomboy amin'le hoe amin'ny akapobeany dany aloha mandray andraikitra atao am-piangonana mety tsy mbola fantatra hoe ho pasterinao sa ho lasa mpitay zazakambota anao sa ho bodena atombo fotsiny aloha mandray sandraikitra tsy kelikely fa rehefa ao ianao dia tsy moramora mifantatra hoe lasa manana foantenao na irenao dia mirépondre n'iny fotsiny anao mandrapa tonga anao tonga amin'le tena volonté parfaite n'Andriamanitra azonao ve le resahako aza titre natao mamaky manompo malalaka fotsiny aloha dia mitomboa ao anatin'ilay izy fa manana programme tena tsara ho anao Andriamanitra fa eto nefa niteboka zay niteneniko tany am-boalohany hoe rehefa tafidrao ianao mety be da be ny hitranga fa aza manaiky ala amin'izay efa nitsony tompo anao aza manaiky hozogozon'inon'inona tadio zao zavatra zao efa nataoko toro-teny ty tsy condition ny fanompony fa position tsy mérite io fa grâce azafady amin'ny teny vary aminany zany hoe toerana io fa tsy fepetra tsy condition mety manahirina be ny condition anao fa tsy maova ny position anao zany mety hafahafa ohatran'ny Joseph hafahafa be ny condition migadry voaheloka fa nanolany sy namany sy natany eponja sy namany tsy mora zany condition ampiainany zany fa tsy nanova ny position atao amin'ny tompo zany ny antson'ny tompo azy dia antson'ny tompo tamin'ny foana ala izy tsy satria mahay izy dia lasa premier ministre tsy mérite le izy fa grâce
tsy avy amin'ny tsara vita sy ny famendrehana fa avy amin'ny fahasoavana. Ka zay teneniko izaho kory tsy hoe mendrika no ianao na mahay no ianao mampitarika tsy maintsy mianatra foana ary mikaroka foana mba mandeha alohanao fa tsy midika zany hoe mendrika no ianao fa grâce ty toerana ty. Tsy famendrehana na fahako mitoriteny fa fahasoavana. Position ity fa tsy condition. Tsy satria nananana dia anao vidinao paster non tsy resaka zany fa grâce omen'Andriamanitra eo ianao paster. Dia tahaka izany koa ianao. Mety be da be ny zavatra mbola tsy mipetraka amin'ny toerana sy tsy milamy amin'ny fiainanao fa tsy manafoana ny position anao zany. Zay na tonga Paul miteny hoe akoatra ny fahoriana izay tenen'ny fanamasa sy ny famatorana dia tsy nataoko zavatra kely akory ny haiko. Amin'ny teny Grisy dia hoe but none of these things move me. Zany hoe raha ataoko amin'ny teny gasy dia hoe tsy misy na dia anankiray tamin'ireo rehetrarehetra ireo azy na vita nanozongozona ako. Zay ny tiako ampahirezana anao. Ninona mitranga amin'ny fiainanao aza vela isy olona natrangan-javatra anozongozona anao amin'ny famponao. Ny olona mety lasa mety mijanona, ny olona mety tia mety mandoka, ny olona mety manampy mety manohatra, fa na ahoana na ahoana mandrakizay aza vela isy analanao amin'ny famponao. Tsy dia tsara ny tena continue fa teneniko ihany fa sao dia mba hahasoanao. Ny antony ty toriteny ity dia be loatra ny zavatra nitranga tamin'ny fiainako. Tena vavaka e Jesosy. Jesosy makaiza dia ahoana ty resaka ty. Tsy namaly ny fanontaniako rehetra Andriamanitra fa ny valiny dia tsotra. Aza vela isy anaisotra anao amin'izay niantsoko anao. Na inona na inona. Possible lasaina mba be da be ny zavatra mahatonga anao te haniboka. Te hitsokany amin'ny tany tsy misy olona. Satria be da be zavatra mifamaofao anaty lohanao karaha zany ve tsy vita lohana nga ajanona mihitsy. Fa ny valiny dia tokana. C'est condition anao fa aza vela isy anaisotra anao amin'ny famponao. Amen. Ozy tsisy amin'izany rehetrarehetra zany na vita nanozongozona ako. None of these things move me. Miorena tsara aza miova. Tenekinao lehibe ny valim-pity miandry anao. Dia hitsangantsika hivavaka. Tompo misaotra anao ny amin'ny teny menao anay tamin'ity androany ity. Meondrahitra ny alalany sitraponao isan'andro. Ampafantaro azy ny lalanao sy ny programanao. Meo azy ny androso anatin'ny fanompona ary tsy manaiky hozongozon'ny condition na ny resak'olana ny zavatra mitranga. Fa hitoetra mahatoky foana. Meo nrehetrarehetra tompo ny avita androso na dia eo aza ny fahoriana, eo ny fitsapana, eo ny fizahatoetra. Itoy androso foana, hiatsara foana, hiahery foana. Na dia ohatra ny tsisy mahita aza ny fahoriana ny ambadika any. Na dia ohatra mikisaka daola aza ny olona rehetra. Na dia ohatra tsy mahatsara fa tsy izy reritsony azy. Meo azy ny hatsapa feo anilany ianao. Tsy mandao azy, tsy mahafoy azy, manohana azy. Ao anatin'ny procédure izay tsy maintsy lalovany. Meo azy ny hatoky ary hivoaka amin'ny voninahitra. Tikanao hivavaka dia angatao ny tompo hoe atanjao ny fanahiko Andriamanitra. Mba tsy ho reraka, mba tsy ho maina, mba tsy hamototra. Atanjao ny fanahiko. Hitoetra foana amin'ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Atanjao ny fanahiko. Hiorina foana amin'ny sitraponao izay fanomanonao aho. Atanjao ny fanahiko. Tsy hozongozony resak'olona sy ny zavatra hitako sy ny tsapako. Atanjao ny fanahiko. Na inona ananako na inona tsy ananako mba hijoro foana aho. Atanjao ny fanahiko amin'ny zavatra rehetra tsy maintsy mbola andehanako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mangatao ny tompo ampia ianao. Meo any atoky ianao rery. Fa ampiara ianao amin'ny zavatra rehetra. Ampia ianao amin'ny arabolako, amin'ny fiainam-pitiavako, amin'ny fahasalamako, amin'ny fanompona. Tompo ampia ianao na mandalo ny olona na lasa ny olona. Ampia ianao na morana sarotra. Ampia ianao ny orenako, ianao ny joroko, ianao ny fiainako, ianao ny tokiko. Hifikitra aminao amin'ny androko rehetra ako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka masotoerana ianao. Halleluja. Matoky efa nampahiry anao ny tompo. Midira anatin'ny fanompona. Mitsoa mandrapatonga anao amin'ny volonté parfaite n'Andriamanitra ao anao. Ary aza manaiky hozongozony izany. Dia antsika anao fanatra amin'ity androany ity, alomeo ny tompo amin'ny fifaliana isika. Hitanao, eny fanadeny vola aza vela mily anao hiala amin'ny fanompona. Satria misy olona tsy mahatato fitahina vao manam-bola dia mivadika olon-kafa. Ary vao resana vola koa dia mivadika olon-kafa. Au contraire, vao may ampiasao ny vola entinao manompo.
aza manao ohatrany Saul olomba ositra tain'Andriamanitra fa rehefa nandeha ny businessny dia tsy ndra asa fanompona ntsony izy fa manaova ohatrany Davida fantatro tsara nge taiza nisy anao taloha e fa ny tompo nanandratra anao tsikelikely sa tsy marina zany ka rehefa tain'ny tompo ianao vao may ampiasao ny volanao entinao manompo an'Andriamanitra amen tsy henoko ny amen anao ampiasao entinao manompo an'Andriamanitra fa za manaiky avily ny voly zany ataova ohatrany ny Davida hoe ozy tamin'ny heriko rehetra namoriko hanaovana ny tempolin'Andriamanitra noho izany mitohiza mamafa ho an'ny tompo fana alleluia mampirisika antsika amafy amin'ity androany ity ho anao zay manaraka amin'ny radio na Facebook afaka mamafa ianao amin'ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na 033 02 092 30 33 02 092 30 mamafazy fo ampitomboan'Andriamanitra avy zato eny zany amen alleluia tsara tompo dia hitsangantsika marana fotoana tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana amenao any androany amin'ny teninao tsofokorananao ahery isan'andro atanjaka hijoro andesy ny ady tafavoaka ny fanamby ary mivoaka ny voninahitra ny tompo amaty zay rehetra ilainao anohana anao isan'andro amoaka loharananao na dia ny amin'ny tany ay azy ampisy reny rano misy na dia any anefitra azy tsy ho ravo zany ianao tsy ho verevitra zany ianao tsy ho potika zany ianao tsy ho adina anaty fahoriana zany ianao Andriamanitra isitrinao hiakatra ambony zany rehetra zany ary amenao fandresena fiadananao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen ny fotoana antsika hitra fotoana manaraka zay